Tsy nahasakana ny ankolafy iravalmanana ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana manokana nisahana ny fifidianana ary tsy namelan'izy ireo raha tsy notanterahina androany ny fitsarana azo ny rehetra hatrehiny. Tonga tany Mahajanga ny ministra fampianarana ambony niona tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny hitady vahaolana mahakasika ny savorovoromaly tany an-toerana. Mihoatra ny roapolo isan'andro ny marary tsy misy mpiay tonga eny anivon'ny hôpitaly Ashera ka ny telo na ny 4 isan-kerinandro no avy amin'ny mpamonjy voina. Sazin'ny lalàna telo hatramin'ny 5 taona miampy lamandy na iray amin'ireo sazy ireo ny tsy fanatrehana olona hiarambony. Arahinao ato anatin'ny fampamalam-baovao ny zanam-pandaharana question d'actu ny resadresaka ny aran'ny mpanao gazety Hilda Sinjo tamin'ny ramatoa Jeanne Nortine mahakasika ny fandefasana piasa makany amin'ny tany arabo iaran'ny fampijaliana. Manasanao ampananjana ary tompoko lahy sy tompoko vavy aritra hatramin'ny farany. Aterina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity takariva ity tonga tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao isika asena mpananjana ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny toedra rahapirenena no entintsika nomboana izao fampahalalam-baovao izao tsy nahasakana ny ankolafy iravalmanana ny didim-pitsarana izay navoaka ny fitsarana manokana misana ny fifidianana ary tsy namelan'izy ireo raha tsy notanterahany androany ny fitsarana azo ny rehetra hatrehany. Fangatahana ny fanafoanana ny didim-pitsarana navoaka ny CES tamin'ny 4 ny volana janoary amin'ny fandavana ny fangatahana ny fanalanan-daharana ny kandida era-jaonary mampianana no antony fitsarana androany. Fanadihadiana mahakasika izay ary. Ho an'ny ankolafy iravalmanana dia tokony hiatra hatrany 120 anatin'ny tondrotra izay milaza ny tsy tokony andaniny ny filohan'ny androm-panjakana. Tombona trano izy ireo ny lalàna anatin'ny tondrotra ka tsy tokony ho lavy ny CES ny fitoriana napetraka. Raha ny fantatra hatrany dia anisan'ny nitory ny kandida Janvier ihany koa ny kandida era-jaonary mampianana ka nanatrika ny lalona-pitsarana tetsy Ambohidahy izy ireo izay nitotsaina tamin'ity androany ity aka ny fitsarana azo ny rehetra hatrehana anonisy teny an-toerana. Ireto fara moa izay tsy nanaiky ny tafa tamin'ny mpanao gazety taoriny ny fitsarana favetrany dia nivoaka ny tokotany ny CES. Tena toerana raha teo izay tsy nafahan'ny mpanao gazety nitondra ny fitaovana toy ny kamera. Ho an'ny mpisolo vava ny ankolafy iravalmanana kosa indray dia mazava ny azy ireo fa mitombona ny fitoriana napetraka ka antony fangatahana ny fitsarana azo ny rehetra hatrehana tamin'ity androany ity. Miandry fanapahan-kevitry ny CES kosa izy ireo taoriny ny lanona-pitsarana androany. Requête en rétractation zany nataonay amin'le arrêt nivoaka momba ny disqualification dia le annulation momba le requête en annulation. Misy famelabelarina teo zany ngamba tsy teditra lalina amin'izay fa misy moyen be dia be zany soratra any anatin'ny requête-ny any izay mety tokony azonareo raisina any amin'ny grefy. Aleo tsy anao resaka mihoatra an'izay. Izay fotsiny zany lazaiko vita teo izy teo ny avocat ankiliny teo ny avocat andaniny fitsarana manetriketrika izy. Ny famarinana no tadiavinay, famarinana no tadiavinay. Dia izay fotsiny zany hoe izay be dia be zany resaka mandeha ngamba tsara no alalina zany zavatra zany. Tsy anao resaka mihoatra an'izay. Raha ny tazana tena toerana dia niantrana ny mpitandro ny filaminana manodidina ny CES. Raha ny fanazavana dia mafy toa-pitsarana goavana azy no nateny azy ireo. Tsy niona tamin'ny fametrahana fitoriana teny amin'ny ankolafy iravalmanana fa mbola nitohy tetsy amin'ny magrobiorika ny hetsika fanoherana. Fa makasika izay lafiny fifidianana izay hatrany saingy makasika kosa ny ao anivon'ny ankolafy iravalmanana dia nandrahoana ivoaka ny faritra fivorian'izy ireo andavanandro ny ankolafy iravalmanana raha toa ka tsy ekena ny fangatahany ireo ampitany vokatra eo am-pelantanana. Ny PV moa no tiana ho resahany eto ambetiten'ireo mpitarika nandray fitenenana androany hoe malalaka ny vavahady raha toa ka tsy misy ny fanarahan-dalàna sy ny tsy fivoahany ny fahamarinana. Fanadihadiana makasika izay ary. Tonga teny an-toerana avokoa ireo londohan'ny mpisorona rehetra anatin'ny ankolafy iravalmanana no tariny Dr Jean-Louis napakapeo ny maître Yantra Razafimanatsoa sy ny Dr Jean-Louis fa hivoaka ny toerana fivoriana etsy amin'ny magro izy ireo raha toa ka tsy tanterana ka ny fangatahana indrindra amin'ny fampitahana ireo vato na ny firaketana tsoratra izay nolazainy ny kandidany ankolafy iravalmanana fa azo tanterahana tsara izany. Fahamarinana ihany nenay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary vonizay ary ny safidin'ny malagasy hatramin'ny farany ary misy foana ny vaovao ho amenanareo na amin'ny radio na eto amin'ny macro dia toka no avitsika hijery alohan'ny anokafantsika ny varavarana ary miandro rehetra fantatrareo fa miandry.
Nihiditra mivantana tamin'ny antso atarby toy ny mahazatra tetsy amin'ny magorebeoririka ihany koa ny filoha teo aloha Marc Caravalomanana tamin'ny ity androany ity ary ny antso ny fahendreny ny CES sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Nisongadina kosa ny tsy fanekena ny zavanitranga tatsy majanga izay nomelohan ny filoha teo aloha Marc Caravalomanana ny fampiasana hery. Na dia efa nanambara azy ny ankolafy Ravalomanana fa hitaky ampahendrena manampivoaka ny valim-pifidianana ofisialy avoakan'ny CES dia efa niova hevitra izy ireo ankehitriny. Anisan'ny eny tetsy amin'ny kianjan'ny magro ihany koa mantsy androany ny tsy fipetrahan'ny fahatokisana intsony amin'ny CES rafi-pitsarana amsana ny fifidianana. Tsy tokony atao sakana ho amin'ny fampandrosoana ny efa samihafan'ny antoko na ny ankolafy kely satria dia solo-mavim-bahoaka ny Madagasikara no nofidiana fa tsy hoan'ny boribory-tany fotsiny ihany hoy Wilson manitra na manitra solidaire izay nirotsaka ho solo-mavim-bahoaka atao amin'ny boribory-tany faharoa. Norombain'ny mampara sy ny ankolafy Ravalomanana nefa ny toerana na izany aza dia vonona ny tondra ny anjara biriky ny hatrany ny tenany rano ny nambarany ao anatin'izany ohatra ny fiara-miasa amin'ireo solo-mavim-bahoaka roa izay lany amin'ny boribory-tany faharoa ireo. Fanampanazavana. Tsy tokony atao sakana ho an'ny fampanotrona ny Madagasikara zany satria lalànany no fidin'ireo solo-mavim-bahoaka ireo ka na mouvance Ravalomanana izy na mapary izy nizan'izy izy raha toa ka tena hoe député de Madagasikara marina izy dia resy lahatra fa tombontsom-bahoaka no voizina koa ho amiko manokana amin'ny anarako manokana no milazako fa tsy mifamaly reo eto amin'ny boribory-tany faharoa. Mahakasika ny vaovao izay amin'ny tanany isain'ny be sy ny maro dia ny vaovao izay mitranga any mahajanga no antsika no izana ny fampahalalam-baovao tao reny savorovoro izay naharitra na ampitandro ny filaminana misy avalo omaly sy mpianatra ampolo ny tatsy mahajanga nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ireo ray aman-dren'ny mpianatra ary nanameloka tanteraka ireny fidivirana ireny. Itsakila manao antso avy ny tompona andraikitra isan'ny ambaratonga ireo mpianatra ireo. Herivera Manatsoa avy any mahajanga no mampita amintsika amin'ny alalan'ny antso atarby any makasika izay vaovao izay. Afaka miditra ianao Hervé. Vaovao avy aty Mahajanga mbola tokony ny Université Atlanty. Io marana io moa dia namonjy mpanao gazety ireo mpianatra anisan'ireo izay niarany izay vona izay ombaly ka nandritran'ity valandresaka ho an'ny mpanao gazety ity no nanaovan'ireo mpianatra antsoavo amin'ireo malalan-tanana iray manontolo amin'ny fitsaboana ireo naman'izy ireo raika ambin'ny folo Manada eny Andova ireo. Ihany koa dia nanao antsoavo izy ireo ny mba hidinany ijerevan'ny ministra ny fampianarana ambony amin'ny toedrara izao ary andraisan'ny fepetra aingana sy entitra ary maritra amin'ity olana misy eo anivon'ny université ity. Fikambanan'izay io marana ihany dia namory mpanao gazety ihany koa ireo fikambanan'ny ray aman-dren'ny mpianatra eo anivon'ny université eto Mahajanga rehetra ka anisan'ny votoatiny ity valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataon'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ity ny makasika ny famelora tanteraka itefitra izay nataon'ireo mpitambiny filaminana omaly an'ireo mpianatra araika ambin'ny folo Manada ireo. Anisan'ny tena mitakendreto ray aman-dreny rehetra ny fampiatoana tanteraka ny fampianarana eo anivon'ny université mandra-pahitaam-baolana eo ihany koa ny famerenana tsy misy atakandro ao anatin'ny valo amby roapolo ora ireo ankizy efatra ambin'ny folo izay voaroaka ireo ary tsy tanteraka moa ireo fepetra ireo hoy ireo mpitondratendreto ray aman-dreny mpianatra ireto dia andray fepetra entitra izy ireo manoloana ny toe-javatra izy teo anivon'ny université omaly maraina izay. Araka ny loharava-baovao farany izay voaranay amin'izao fotoana izao dia mbola misy ireo mpianatra maratra izay miafina any anatin'ny kiretrarana amborobilany izay mbola ireo mpianatra namany ihany moa no manatanteraka an'izay fikarohana izay. Mbola ho tanterinay eto aminao ihany ny toy ity raha ny université eto Mahajanga ity. Raha ny vaovao voarainy an-toerana ihany koa moa dia misy 13 ireo mpianatra izay naratra ary mpianatra ireo izay mandray ny fitsaboana sahaza azy ao amin'ny hopitaly any an-toerana. Raha ny fantatra dia tonga any an-toerana ihany koa ny ministry ny fampianarana ambony miezaka miresaka sy manadiady ary ihany koa mikendry ny isiny ny fitoniana ao amin'ny université any Mahajanga ao.
Fa eo amin'ny vaovaon'ny toekarena kosa indray dia miafy amin'ny fahatapahan-jiro ny jirama na olon-tsotra na ireo orinasa madinika eto an-drenivohitra. Tsy mbola vahaolana ny fampiasana ny groupe électrogène noho ny fandaniana lafilavitra mihoatra amin'ny facture aloha isam-bolana. Mijanona ho vahaolana ho an'ny ambanivohitra ny fampiasana ny groupe électrogène hatramin'izao. Fanadihadiana ary. Manomboka amin'ny 2 hetsy ka hatramin'ny 10 hetsy sy 2 tapitrisa ariary ny vidin'ny groupe électrogène eny an-tsena. Ny taona 7,770 nanomboka nisy ny mpanjifa itony milina mpamokatra herinaratra itony raha ny tety tsara lalàna. Efa takatra ny sarapabem-bahoaka ny vidiny amin'izao fotoana. Ny ova kosa ny kalitao raha ny nambaran'ireo mpivarotra sendranay. Mibany ireo vita sinoa, tsy mbola mahaliana ny mpony eto an-drenivohitra nefa raha io angovira io no ny alafo ny farafidiny ireo any ambanivohitra. Alohan'ny eto an-drenivohitra miafy amin'ny vidin'ny jiro ny jirama. Ny anay zany zao ny courant laninay zany amin'ny jirama amin'izao eo amin'ny manodididina io zany tsy latsaky ny 2 hetsy mo tsy mihoatra nisy fotoana zao tafakatra 5 alasa rehetra ny jironay fa zay nefa mbola tsy nieritreritra mihitsy aloha zay hoe hampiasa groupe satria ny antony zany raha mieritreritra zay raha hampiasa groupe dia mety mbola hiakatra be ny indray azy alohanay tsy mampiasa groupe fa alohanay mitazona an'le jirama ihany dia misy fotoana zay tapaka le izy. Rehefa tapaka ny jirama dia inona no ataonareo sa miato mihitsy? Tena tonga dia miato mihitsy zany rehefa tsisy asa atao hoe tsy ilana jirama. Ankoatran'ny vidiny dia fandaniana fanampiny amin'ny fampiasana groupe électrogène ny solika ampiasaina aminy izay mety hatratra 1 litatra isan'ora nanomboka ny taona 2024 no niakatra ny isan'ireo mpanjifa groupe électrogène. Mbola tsy mandeha nefa io tsena io raha ny nambaran'ireo mpivarotra. Le olona aty Antananarivo aloha azavadandrina sao dia mba hoe matezitra anareo fa miandry ny jirama foana nataonareo dia tsy mividy groupe. Zay ny tena hoe zany hoe manatena ny jirama foana satria le mpanjifa matsy mandoa facture amin'ny jirama ary tsy anaiky mihitsy izy hoe tapatapaka sanandro ny jiro ary tsy vidy groupe mihitsy izy satria hoe verina ny jiro. Za aloha vavaka hoe jirama ela velona. Mety haharitra hatramin'ny 10 taona ny groupe électrogène iray arakaraka ny fikojakojana azy. Anisan'ny tena miantoka izany izay mbola fandaniana hafa fanampiny ihany koa ny stabilisateur izay manomboka amin'ny 3 alina sy 1 hetsy ka hatramin'ny 9,9 alina sy 7 hetsy ariary. Le groupe électrogène zao misy ny ohatra stabilité-na moteur zany ohatra satria moteur thermique izy zany raha ohatra misy mampiasa sarra zany ianao dia misy ohatra mangezangeza le sarra dia tsy maintsy misy baissina ana zany baissina tension dia ampiakarina eto le izy. Zay zany ilana. Ny vidin'ny groupe, ny stabilisateur, ny solika ampiasaina aminy ary ny fikojakojana azy hatreto mbola tsy mahasolo ny herinaratra avy amin'ny jirama ny fampiasana io milina io na eo amin'ny fandaniana na eo amin'ny fahasahiranana. Ankoatra ny groupe dia misy ihany koa ny angovo hafa toy ny masoandro saingy mbola lafilavitra mihoatra amin'ny jirama. Fa mahakasika ny vaovaon'ny kolontsaina kosa indray dia nitombo ny fakan'ny fianakaviana sary manokana tamin'ny fety ny faran'ny taona teo. Anena kosa ny fakana sary eny anivon'ireo mpaka sary raha oharina tamin'ny taondasa izay nifanesy ny fitobahan'ireo karazana teknolojia maro moa no anton'izany. Anena araka izany ihany koa ny fanasana sary eny amin'ireo laboratoire izay nanaovana ny fanadihadiana tamin'ity androany ity. Rahantsika ary izay fanampanazavana sy fanadihadiana izay. Efa lasa fomba fanao eto an-drenivohitra ny fakana sary amin'ny andron'ny noely sy faran'ny taona. Betsaka ny sary nalain'ireo fianakaviana tsirairay mba hotehirizina sy anamarihana ny fety. Efa mampiasa sy manjifa ireo teknolojia maro isan-karazany ikirakirana ny sary amin'ny be sy maro amin'izao sady mora ampiasaina izy ireny no azo akana sary maro ary samy manana ny fomba hitehirizan'ny sary ny tsirairay. Le izy moa zany natao anaty ordi sasany dia sasany sasaina. Adinay zany fakana sary mbo eny tahirizina tamin'ny CD izy mba amin'izao mahita ny ankiziny ariana. Tehirizina ao anaty ordi dia rehefa te-hanatsa dia manasa fotsiny. Ny ena arak'izany ny tsenan'ireo mpaka sary sy ireo toeram-panasana sary. Raha nahazo hatramin'ny sary 5 isan'andro ireo mpaka sary ety Analakely ety hatramin'izay dia tsy mahazo afa-tsy manodidina ny 5 sisa zany amin'izao. Misy andro aza tsy misy sary mihitsy. Ho an'ity toeram-panasana sary ety ohatra dia mahatratra hatramin'ny sary 1 alina ka hatramin'ny 5,1 alina isan'andro no sasainy eto rehefa mety ny tsena. Ny ena ho 3 arivo ka hatramin'ny 4 arivo fotsiny zany tamin'ny fety farany teo. Ohatra zao izy mitondra fianakaviana 5 tamin'ny herintaona dia mba hoe maka tsirairay na ohatra zany fa zao tonga dia pôzy ray ohatra hoe 5 mianaka zao dia pôzy ray. Olona zao fa mitombo le teknolojia, mitombo ny fanatontoloana dia afa manana le telefony efa misy fakatsary. Na izany aza
Anisan'ny mahazo vahana hatrany eto andrenivohitra ny fanamboarana calendrier manokana misy sary. Tsy dia vaovao intsony ny tsena nefa mbola vitsy mpanamboatra izany taloha. Amin'izao taom-baovao izao nefa dia betsaka ireo fianakaviana no tonga mampanamboatra izany amin'ny tony toerana itony. Dia calendrier zany no tena hita hoe mandeha sady misokadina. Calendrier mpianakaviana na calendrier hoe hoanao manokana fotsiny. Manoloana izay fivoaran'ny teknolojia maro isan-karazany efa azo ikirakirana sary izay, mbola mitazona ny toerany ny pellicule saingy ny mpampiasa azy ny hena. Karazan'olona vitsy sisa no mampiasa azy tony toy ireo olona any ambanivohitra sy ireo manao archive. Nanoratra ny tantaran'ny sary izy tony ka mbola tsy lefilaza hatramin'izao. Eo amin'ny avavaon'ny fahasalamana kosa indray dia mihoatra ny 20 isan'andro ny marary tsy misy piahy tonga eny anivon'ny hôpitaly Agiera. Atranga moa izay fandre matetika ny fandavan'ny hôpitaly tsy hitsabo ireo olona ireny noho ny tsy fananana ny vola sy ny zavatra ilaina rehetra eo ampelantanana. Takany ahoana ary ny fandraisana andraikitry ny tsiraray na ny hôpitaly na ny mpamonjy vony manoloana ny tranga tahaka izany fanadadiny nandriana Rajanson Orantsika. Fahita matetika ny olona manao krizy na mianjanjera na milaza ho marary eny an-dalana. Sahirana amin'ny fiainana ny ankamaroan'izy ireo. Taka ity tranga niseho teto Tsaralalana ity zao ohatra. Ramatoa iray nitaraina narary mafy tamin'ny mpandalo no tsy nahita izay tany ombany ka manoloana ny toerana misy ny mpamonjy vony izy no natory teo amoron-dalana. Efa andalam-piandrasana fahafatesana ity ramatoa ity raha ny fanadihadiana natao. Araka ny hevitry ny mpamonjy vony dia efa imbetsaka no nentin'izy ireo teny amin'ny hôpitaly ity ramatoa ity saingy mivery-potsiny rehefa tonga eny. Tsy hoe mandraindray hoe manakana anay tsy andraindraikitra izay vonona foana zany andraindraikitra fa misy zany a fepetra ny takin'zareo amin'ny hôpitaly eto Antananarivo zany sahala amin'ny Agiera sy ny ACGRB dia efa be loatra zany ireo marary ao amin'ny hôpitaly dia feno ny hôpitaly ozy izy. Hitanao raha ozy izy zao jereo ndray eny amin'ny couloir ny sasany no aniny ka faharoa manarakarak'izay dia mila izy olona hiaraka amin'le marary satria raha tonga an'le marary izy tsy afaka hividy fanafody. Izy ara ny atoka an'le fanafody zay ve ozy izy raha malala nefa tsy fahampiana fa noho izany zay any mba mitaky mba misy olona manaraka izy dia afaka izay mandray an'lizy izy satria asaonay mividy fanafody asaonay mikarakara azy. Ary matetika koa izy olona hoentinareo eto dia matetika olona nona ohatran'izany ozy izy dia menakely goûter fotsiny hoe dité zère ozy izy eto manao plus manao mividy dité sy mofo azy le olona dia avy eo le olona mahazo aina dia lasa mody. Misy ny departemanta manokana misahina ireny karazan'olona ireny ary voaray avokoa ny olona marary hitsabo tena eto ka manohitra izany tenin'ny mpamonjy vona izany ny avy eto anivon'ny hôpitaly Agiera. Tsy mbola nisy tranga an'izany teto aminay. Miteny anareo an'izany tsy mbola nisy tranga raha manana profinareo dia eto eto fa ny olona rehetrarehetra izay miditra eto tsy misy ny olona avinay. Izay dia miteny anareo an'izany tsy misy ny olona avinay na manana izy na tsy manana izy fa izay zavatra azonay anampiana kosany dia anampianay dia miteny ako hoe tena anampianay io ary ireharehanay mihitsy izany fa manampy zahay fa ny zavatra tsy anananay kosany tsy afaka ampalatenanay olo hoe zay atony izao hoe raha tsy tena hoe ngamba mety afaka omeko anareo izay sary izay ho proof fa naka sary mihitsy ny ako noho izay zavatra ataonay amin'ny marary ato izany dia lasa ataon'ny olona toerana fialokalofana sisan'ny hôpitaly nanana marary izay nanaina sary mihitsiny. Hospitalisé tato tamin'ny 2011 rehefa hospitalisé tato izy tamin'ny 2011 nahazo an'izany fikarakarana rehetrarehetra zany izy, ny fanafody, ny fanadiovana, ny sakafo etc tamana tsy te hivoaka ny hôpitaly dia tsy maintsy rehefa vita nefa ny fitsaboana tsy maintsy mivoaka izy. Rehefa mivoaka izy dia nitady fombana izy nidirana fanoroany ohatr'izay ihany, niditra izy fanotelony ohatr'izay ihany. Tamin'ny sabotsy teo izy tamin'ny sabotsy herin'ny hoavy zao herin'ny rapitso miverina niditra teto fa milaza izy fa marary. Karazany telo ny marary tahaka ireny tonga mitsabo tena eto. Ao ireo marary tsy misy mpanaraka aterin'ny olon-tsotra na ny mpamonjy voina. Ny sasany misy manatitra fa fianakaviana sahirana arabola ary farany ao ireo marary misy manatitra fa tsy misy rohim-pihavanana aminy. Vakasika ilay tranga faharoa ity rangahy tonga eto amin'ny hôpitaly ity sahirana arabola ny fianakaviana izao mitsabo tena eto izao. Ity no jerena hoe inona no azo anampiana anareo. Dia nareo tena tsy manam-bola mihitsy intsony. Ovinareo niditra hôpitaly? Alina tamin'ny sivy. Nanino ty sazy ty?
zany mba mivarotra taty zany fa zay fa mba mivitana rehefa androandroso dia zaho mahaly arivabe vo tonga dia naraha rehefa androandro izy dia mboary izy tena andretaka dia tonga izy dia noe tena nitato amin'ny hôpitaly izy alina tamposia fa nanino nararina an'inony izy zany hoe any amin'ny mbavakoany zany maniditsena be azy dia makany andoha dia mangovotra efa nididina izy zany sambo ay fanitsareny tao fa tsy hosin'inona dia fa dia mba izy tsadia ho ambola ao zao dia izy mivadibadika be menimenina be mampigadra telo hatramin'ny 5 taona miampy lamandy na ny iray amin'ireo no sazy azo avy amin'ny tsy fiatrehana olona hiarambona tahaka izao tompona ndraikitra amin'ny fitsaboana ny marary ny tsirairay manoloana ny loza izay miseho na dia ny fanaterana azy eny amin'ny toeram-pitsaboana fotsiny aza atony ny fanao isan-taona dia ankalazaina rahampitsy fa 12 ny volana janoary ny andro ny manam-boninahitra eo anivon'ny folo alin-dahy malagasy isaraka izany ny antsoina hoe réveil de fanfare na kotaba sy orakoraka miaro sifflet na kirurika izany araina bobasy ataon'ireo manam-boninahitra zandra ny rahampitsy vao mangeran-dratsy isaky ny toby na ny toeram-ponenana misy ireo manam-boninahitra zandary mbola ho tanterahina amin'io ihany ao anatin'ny fampahalalam-baovao moa arahampitso ny akon'izay fankalazana izay no hitaterana anao izay akon'ny vaovao izay fa eo amin'izay vaovaon'ny kolotsaina izay any dia ny sary no tontolo mampifandray any CD raha-ramanitra amin'ny fiarahamonina mandika ny endrika manodidina azy izy amin'ny tanany sy amin'ny alalany pensily azo mahavita sanganasa mendrika tokoa mbola tanora ny tovolahy ka vonona trany andalina ny sary ary anana ny ho avy mamiratra eo amin'izay sehatra izay sarina boloky no navatana ny CD raha-ramanitra tamin'izy mbola kely raha nambarany zokony vavy nivoatra tao anatin'ny taona ka efa tafiditra tanteraka eo amin'ny sehatra izay ankehitriny ao anatin'ny atanoran-tsary CD raha-ramanitra 20 taona ny tovolahy ary mianatra sary eny anivon'ny CGM Analakely tsy nisy nanapony fianakavian'ny CD amin'ny fahaizany manao sary kely dia tia manao sary foana mihitsy izy fo misy zavatra mipetrapetraka ianao ohatr'izany dia to dia raisiny hatramin'ny kely mihitsy foana nanoratra sy ohatr'izany izy dia efa manao sary foana natao tamin'ny voalohany ohatrany hoe sarina vorona foana nataony sarina boloky moa surtout dia sarina tomobile sy ohatr'izany fa taty aoriana izy lasa nanao sarina olona lasa nanao portrait ary zay ary tsisy nanampo mihitsy hoe lasa ohatra ny Société raha ty aoriana ty manodidina ny 3 alina ariary miakatra ny sanganasan'ny CD mahay mandanja ny fotoana eo amin'ny fianarana sy ny sary mibana matetika izany rehefa tonga ny fotoam-pialatsasatra tia karokaroka CD ka isan'andro mitady zava-baovao eo amin'ny fitaovana ampiasaina teknika vaovao mba ahafahany mivoatra hatrany mandany adiny ray sasany ka hatramin'ny 11 andro eo izy no mahavita ny sanganasany iray dia ahita zavatra vaovao zany hoe afaka manao zavatra hafa koa hoe zany satria taloha zany ny sary fanaoko sarina biby foana dia nanandrana an'ilay sarina olona dia hitako hoe nety izy dia nanao sarina olona foana dia zao indray mba te hiova hoe ahoana indray raha zavatra hafa indray natao dia tsy ilay fitaovana taloha koa fa mba hoe miova fitaovana hafa dia mba te hanitatra zany plumard sehatra iray ahafan'ireo mpanao sary izasikazy mivoatra mifanakalo hevitra maneho ny sanganasana sy miona mba ahafahana mandalina izay tontolo ny sary izay tsy miona eo amin'ny fanaovana sary ny mpikambana fa manatsara n'izay sehatra izay no tanjana maromaro mpanao sary samy manana ny teknikany avy misy ao ny portraitiste misy ny mangaka misy ny peintre dia misy koa ny BDiste dia ny ataonareo zany rehefa vacances dia misy regroupement une fois par semaine ahafahanay mifampianatra manao sary fampizaratra ekefa dia mba ahafahany olona rehetra zany mahita ny fahaizany mampiatsirire avy ao sy ny indrindrandrindra ny fivoarana zareo zany hoe ampiseho hoe afaka mba ho lasa artiste avokoa ny olona rehetrarehetra rehefa vonona Raparivo no modely malagasy ho an'ny CD raha lany Barbo no mpanao sary vahiny ankafiziny manokana mazava ny lalana soritany eo amin'ny hoaviny eo amin'ny tontolon'ny kanto eto Madagasikara manankarena talenta ny firenena malagasy tsy ampy ny famporisiany azy ireo hivoatra amin'izao fotoana izao anefa misokatra ho an'ny rehetra ny asa fanaovana sary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Afa hoarahanao ato anatin'ity fampahalalam-baovao ity ihany koa ny zanam-pandarana question d'actu rehefa zabotsy toy izao moa dia misy ny fandarana manokana question d'actu eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM androany ary araky ny efa nitanterina taminao tamin'ny alarobia lasa teo dia Ramatoa Janoda Nourtina tompona ndraiky ny SPDDS no vahiny ny Ilda Asinjo raha makasika ireo tovovavy iray mpiasa malagasy 20 taona niteraka ny zanany tany Amponja tany Koety no tavaverina eto Madagasikara raha antsika izay zanam-pandarana izay
miarabantsika mpanaraka ny KOLO TV amin'izao ariva izao. Eto amin'ny vahiny ny question d'actu amin'ity ariva ity Ramatoa Janoda izay filohan'ny SPDTS mpandray antanana ireo tovovavy hiaran'ny tsirariny any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy any fa indrindra tato ato dia malaza indray ireo resaka momba manodidina ny tovovavy izay alefa any ivelany miasa any amin'ireo firenena arabo hiaran'ny tsirariny izay ary ho an'ity androany ty araka na rahantsika tao anatin'ny vaovao teo dia misy indray amin'izao fotoana izao ny tranga hafa noho ireo izay efa hitantsika hatramin'izay dia ny tovovavy nalefa tany ivelany na dia be voka azy ary nitondra voka sy niteraka tany amponja ny aina izay voka sy ny fitaizana izay tany anatin'ny fonja. Miarabanao Ramatoa Janoda. Voalohany aloha dia tiako no milaza etona fa noho io firenena anankiray io izay tsy manaja loatra ny zony vehivavy ary na ny vehivavy eo aminy ary tsy ekeny mihitsy hoe mitondra voka ivelan'ny tokantrano na hoe miarakaraka aman'olona ivelan'ny tokantrano dia be dehibe amin'izy ireo no ety hiaransazy amin'ny alalan'ny hoe fomba amam-panao amin'ny maharabo anazy dia izay mahatonga ny hoe misy amin'ireo izy ireo mandeha mifonja. Raha ilaza hoe firy izy ireo raha mifantatra ankehitriny dia nisy ankizy tonga nilaza teto hoe misy ankizy zazakely anankivalo any mifonja ary any amin'ity zaza ty ty ankizy voatonga ty zany zao dia hoe nanodidina ny anankidimy izy voatonga akoatran'izay tsy hitany any amin'ny efitra hafa anatin'ny fonja izay misy azy. Inona le antony mahatonga an'izy ireo hoe miaraka amin'ny zaza izay any anatin'ny fonja? Tiako manamarika etona fa matetika voalaza foana rehefa hoe ireo ankizy ireo no mandeha any amin'ireo firenena ireo dia milaza foana hoe nangalabadin'olona na ohatran'izao. Zavatra miseho nefany dia zaza gasy ihany no ao anatin'ny kibon'ireo zaza ireo, izany hoe niala teto Madagasikara izy tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny fizaham-pahasalamana satria ilay fizaham-pahasalamana milohany ilana amin'ny firenena dia manamarina hoe bevoka sa tsy bevoka mitondra ny tsy mikaretina salana hoe ny tuberculose na VIH ireo ankizy ireo sa tsy. Dia tamin'izay fotoan'izay ohatrany hoe nataotao maika ave na nataotao fahatany na zarara natao dia tsy voamarina hoe tena nitondra tokoa ilay ankizy ary negatif ny résultat rehefa tonga tany izy dia fantatra fa hoe bevoka dia noho izay zavatra izay dia izay mahatonga an'ilay ankizy amin'ny ankapobeny mandeha miverina any anatin'ny fonja. Ohatrany ahoana kosa ny ainan'ireo tanora ireo an'izay hoe fifonjana ao anatin'ny hoe vatatena marefo satria bevoka izay na ihany koa hoe voaterabao. Voalohany aloha marefo amin'ny maha hoe bevoka fa roa manarakaraka an'izay voabe ny saina satria ohatrany hoe nanao loza na nanao hoe zavatra crime mangeza be ianao amin'ny mahabevokanao dia izay ny antony gadranao any anatin'ny firenena anankiray raha hitady vola ny elany eto amin'ity firenena ity. Fa roa manarakaraka an'izay dia tena tsy ara-dalàna amin'ny maha hoe bevoka zany dia misy ezaka be tokony atao na ny fizaham-pahasalamana na ny ara-tsakafo na ny fiarovana manokana ny reny izay mitoejaza. Ny fahatelo eo amin'ny fiterahana miteraka izy ireo any amin'ny hopitaly fa rehefa miverina anatin'ny fonja dia na tsy maharaka ary nono izay omena an'ilay zaza dia tsy maintsy miaina miaraka amin'izay zava-misy eo izy. Tsangan zavatra miseho zao araka ny filazan'ilay ankizy dia rano ao anatin'ny WC no omena ny zazakely rehefa tsy ampinono izy. Dikan'izay tena tsy manaja tanteraka ny zo amin'ny mahazaza aloha voalohany indrindra zany le izy ary ny zo amin'ny mareny izany hoe ny zo maha-olona mihitsy no tsy voahaja any amin'ilay faritra izay hifonjana izy ireo. Efa taona maromaro izay no niadivanareo amin'ny hoe fanafoanana ny fandefasana mpiasa ny ivelany raha mbola iverenana ny zava-misy eto Madagasikara nefa mbola misy izay hatramin'izao mbola mitohy hatrany. Inona no lesoka amin'ny fahitanareo azy hoe mahatonga an'izay fahasarotany hoe fanakanana ny fandefasana ny mpiasa makany ivelany izay? Voalohany aloha dia tiako manamarika fa tsy hoe ny fifindramonina makany ivelany ratsy fa ny fifindramonina izay tsy misy fiarovana no ratsy ary rehefa tsy manaja ny zon'olombelona. Dia ny asanay amin'ny hoe fiarahamonim-pirenena aloha voalohany indrindra miaro ny zon'olombelona dia manao izay hanafoanana ny fandehanan'ilay ankizy amin'ny alalan'ny fitenenana an'ireo mpitondra sy mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena hoe mila arovan'ireo olona ireo fa rehefa tsy arovanareo dia alao mijanona fa olona ireo. Dikan'izay tokony arovana. Zavatra misy anefa dia misarotra ity raharan-javatra ity satria misisika ihany no mandeha ary eo ihany koa mpandefa satria azahoana vola be ireo ankizy ireo ka mahasarotra anazy dia voalohany indrindra tambazotra no edivana satria raha iresaka fotsiny zao mikasika ny zavatra nahazo andreo izy ireo tafiditra ao anatin'ny tambazotra nge hatrany amin'ny mpitsabo e.
manamora fandehanana izy hatramin'ny agence na voyage azahoana client bebe koa amin'ny famohanana io hatramin'ny teneny koa hoe ny olona tsotra isan-karazany mahazo tombontsoa daholo na mpitondra firenena sy ny karazany ao anatiny ao dikan'izay dia tsotra fotsiny hoe raha vao tsy tambazotra ihany koa miady amin'io zany hoe miara-manainga ny rehetra dia tsy tafavoaka izay faharoa manarakaraka an'izay a dia ny ezahana foana ny hoe tokony misy rafitra ao anatin'ny comité interministériel izay misy ny fanjakana miano vahoaka izay entiny a mipetraka dia antenaina amin'izao fitondrana manaraka zao fa hipetraka faran'izay aingana dia aingana zany zavatra any ny antony dia tsotra fotsiny a nanomboka tany amin'ny taona 770 tany tsika no efa niezaka hoe namoaka an'ireo olona reo nandeha nakany ivelany fa za milaza aminareo a fa na 10 taona na 20 taona ny orina dia mbola izaka an'izany fitondrana manaraka zao a anarina ny vokatry ny fandefasana an'ireo olona reo somary fitiniko kely vetivety zany a ireto tovavy izay tafody eto Madagasikara reto a izay napiny ny Croix Rouge internationale dia nitondra voka avy eto Madagasikara fa tsy hoe nanana firaisana ara-nofo tamin'ny mpampiasa azy na tamin'ny vazaha akory fa efa avy eto Madagasikara izy ireo a no nitondra voka saingy ny fikarakarana ny taratasy nanaovana ny visite médicale izay nialany teto a no efa nisy osoka na fahana nandefa azy ireo farany ngamba ny manahoana ny hoe rehefa niverina avy any amin'ny toerana nisy azy ireo tovavy ireo a manahoana ny mitondra vola ve izy ireo lolody anankiray izay dia manaraka an'izay ihany koa hoe manahoana ny fandraisana tanana azy ireo satria lasa tafiditra ao anatin'ny sokajin'olona marefo izy ireo sady lasa efa malemy ny eritsainy vokatry ny fonja ny ainany tany a misy asa ve izy ireo eto manahoana ny fandraisana tanana manahoana ihany koa ny fanarahana an'ireo tokony andraikitra ny fandefasana azy ireo ny tiako tenena hoe ny agence izay nandefa azy ireo misy hoe ny fanarahana ataonareo azy ireo ny fanontaniana farany angamba no ezahako valiana voalohany hoe raha mikasika ny agence ny zavatra amin'izao dia fantatra tanteraka ilay olona dia ny fanohan'ny agence dia zao a lasa ny vagy a dia solona ny telefona miova trano a dia miafina dia misy miaro a sy ny rehetrarehetra tiako manamarika etona fa ny agence de placement nandefan'ireo tovavy ireo dia nykely ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministère en fonction publique a dia tokony fantatra ny fonction publique hoe aiza misy an'ireo olona reo satria meny agrément aloha le olona reo zay aloha zany ny voalohany faharoa manarakaraka an'izay verina amin'ilay fanontaniana hoe inona ny fipetra tokony raisina na manana volavolan-dalàna tsika mikasika ny traite na famarinan'olona makany amin'ny fanandevozana dia rahabasoa rahabatsara vita ny fifidianana tena tokony ataon'ny fanjakana malagasy amin'izao fotoan'izao antondra raha voalohany ary aingana indrindra ny fandaniana an'io volavolan-dalàna io ahafahana mampiatra an'izany a satria tena tokony no hitambatra ireo vahoaka be dehibe ireo a izay tsy hitavelively intsony nisany amin'izao fotoan'izao hitaky na inefa tafody a na tsy ny tafody gasitrahany ianao nanazavany izay zava-mitranga any amin'ireo firenena arabo ireo izay mandray tovavy malagasy maromaro raha ny atotanisa fantatra amin'izao fotoana izao dia mbola misy manodidina ny 7 na maherin'izay raha ny anatin'ny fonja any amin'izao fotoana izao amin'ireo tovavy malagasy ireo misy amin'izy ireo no mitondra voka ary misy amin'izy ireo ihany koa no efa teraka ary mitaizan'izay zanan'izay ao anatin'ny condition raha izay ny tenenana azy amin'ny teny frantsay condition an'izany hoe fiainana any am-ponja izany izay ihany koa no mamarana ny question d'actu tamin'ity ariva ity ankasitrahany ianao jery sy mpiaintana tokantrano-tany nanaraka ny hatramin'ny farany dia iny zanam-pandarana question d'actu iny ihany koa tompoka lasy tompovavy no etsika ny amaranana ny fampalalambavao tamin'ity ariva ity isorany anao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mirary farany herinandro mahafinaritra mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapeo anary tompoka lasy tompokovavy